akaiky ny mpamokatra fandaharana iarahana amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Natao malina ny entaentan'ireo tantsaha, anomezana torohevitra sy tantsorika ho an'ireo mpisehatra rehetra amin'ny famokarana. Mpamokatra mahomby antoky ny firenena manjary ara-tsakafo. Miarabantsika rehetra manaraka ity fandaharana akaiky ny mpamokatra andiam voalohany ity, fandaharana fikarinay eto anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Fandaharana ezahana amalinina ny valitenin'ireo mpisehatra rehetra, isika mpijery rehetra mahakasika an'izay sehatry ny famokarana dia ny fambolena sy ny fiompiana izay. Lohahevitra hodiniana voalohany voaboasana ato anaty fandaharana ny sehatry ny famokarana vary izay manitikitika ny rehetra ary betsaka ny mametra-panontaniana mahakasika an'izay. Andriamatoa Randrianarivelo mpanolontsaina teknika an'Andriamatoa minisitry ny fambolena sy ny fiompiana no vahintsika voalohany. Miarabanao tompoko, tonga soa ato anatin'ny fandaharana akaiky ny mpamokatra. Miaraba tompoko ary faly ihany koa miaraba ny mpanaraka ny fandaharana akaiky ny mpamokatra. Fanontaniana voalohany avy hatrany apetraka aminao manahoana tokoa moa mahakasika an'izay famokaram-bary eto Madagasikara izay? Nisy seha-piariana vary no fototry ny fahavitantena ara-tsakafo ho antsika eto Madagasikara. Raha ny ray marika dia voalaza fa 80 isan-jato ny sika malagasy dia mpamboly avokoa, ary ao anatin'io 80 isan-jato io dia heverina ho 4 tapitrisa mahery kely eo no isan'ny tokantrano mamokatra vary. Amin'ny ankapobeny dia na dia eo aza ireo ezaka samihafa efa natao sy andalam-panaovana dia heverina fa mbola isan'ny firenena tsy ampy amin'ny vokatra ara-bary isika amin'ity taona ity noho ireo olana samihafa mandalo amin'izao fotoana izao, fa eo ihany koa ireo olana efa misy matetika izay sehatrain'ny mpamboly. Amin'ny anatin'izany ny tsy fahatombanan'ny ireo fisitrahana n'ireo hana-pamokarana samihafa toy ny masomboly, toy ny zezika. Eo ihany koa ny fahanteran'ireo foto-drafitrasa entina amin'ny fanondrahana. Manarak'izany ny tsy fahampian'ny fanapariana ireo teknika mahomby amin'ny fambolena vary. Manarak'izay vokatra izany zavatra samihafa izany dia mbola ambany foana ny tahan'ny famokarana vary eto amintsika, izay tombanana ho 2 taonina sy 900 eo eo, izay 3 taonina sy 400 izy ho an'ny Vietnam, ary mihoatra ny 5 taonina izy ho an'ireo firenena hafa mpanondrana vary eran-tany. Misy olana hafa iray ihany koa dia ny tahan'ny fahaverezana ny vokatra mandritra ny fijinjana, izay tombanana ho 10 hatramin'ny 20 isan-jato eo eo raha ny eto amintsika. Ka noho izany antony samihafa izany dia manana fanamby ny ministera ho entina hanavaozana sy hanatsarana izay sehatry ny famokarana vary izay. Nisy ny fiaonan'ireo ministera tompon'andraikitra isan-tsokajiny niaraka tamin'ireo mpisehatra ao anatin'izay vary izay. Inoana fa nisy ny hevitra tapaka hoe manahoana ny andrindrana izay, indrindra isika eto anivon'ny ministera fambolena sy ny fiompiana, inona izany no hevitra tapaka andrindrana amin'izay vidim-bary izay tompoko? Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia nandray anjara tokoa tamin'ny ady hevitra rehetra ny tadiavam-bahaolana mahakasika an'io vidim-bary voalaza fa ambany ny anivon'ny tantsaha io. Ho an'ny fitondram-panjakana ny vidim-bary ara-drariny dia mahafa-po ny mpamokatra nefa koa takatry ny fahefan'ny vidin'ny mpanjifa. Misy lalan-tsaina nentina hanatsarana izay resaka vidim-bary izay teto anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fampiarana n'ilay ataontsika hoe économie d'échelle.
raha fitinina amin'ny teny fohy izy io de ny hoe mamokatra betsaka amin'ny sarany ambany nefa miteraka fiakaran'ny fidiram-bola ho an'ny tantsaha mpamokatra. Raha tena mpiarina eny an-kianja ary zany de ohatry ny hoe manao ahoana ny fomba hanatanterahana izany CT? Ny fanatanterahana an'izany dia misy teboka 5 no lalan-tsaina eritreretin'ny ministera ho am-piarana. Ny voalohany de ny fampihenana ny maso-karena amin'ny famokarana ny vary sy ny fampivondronana ny tantsaha. Misy fifandraisany ireo lafiny roa ireo satria rehefa ao anatin'ny fivondronana ny tantsaha de moramora kokoa ny mitondra fanohanana ho azy ireo, ohatra ny masomboly, ohatra ny zezika. Raha ny masomboly ohatra ho an'ity taopambolena amin'izao fotoana izao ty dia 730 taonina no nozaraina ho an'ny mpamboly 2,700,000 eo. Ny arahana tamin'ireo tetikasa samy hafa eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ho an'ny fampivondronana ny tantsaha kosa dia mba entina hanamafy ny anjara toeran'izy ireo amin'ireo sehatra samy hafa sy ny ady hevitra samy hafa tokony ho atao sy fanaovana amin'ny sehatry ny vary. Ny faharoa de ny fanampariahana ny teknika mahomby amin'ny fanatsarana ny taham-pamokarana. Manao ahoana indray zay? Io zavatra io dia rehefa mijery sika ny azo lazaina fa isan'ny ambany indrindra ny taham-pamokarana vary eto amintsika, izay heverina ho 2 taonina sy 900 kilao eo fotsiny. Ho an'ny firenena hafa nefa ohatra hoe Vietnam dia efa 3 taonina sy 700 izy io ary ho an'ireo firenena hafa mpanondrana vary dia 5 taonina no mihoatra daholo. Izany hoe tena ambany dia ambany zany ny tahan'ny famokaram-bary eto amintsika. Heverina zany fa isan'ny fanatsarana azo entina mba hiakaran'izay tahan'ny famokaram-bary izay ny fampiarana an'ireo teknika mahomby samy hafa izay ananantsika ny traikefa, ananantsika ny fahaiza-manao, ananantsika ny teknisianina afaka manatanteraka an'izany. Ny fahatelo dia ny fifehezana ny rano. Zava-misy dia maromaro ihany ireo foto-drafitrasa efa antitra. Eo ihany koa ny simba. Tato anatin'ny 2 volana zay dia lemaka eo amin'ny 505 hektara eo no voatondraka vokatry ny fanatsarana sy ny fanamboarana ireo tohadrano sy lakan-drano amina faritra samy hafa, iarahana ihany koa amin'ireo tetikasa samy hafa eo ambany fiahian'ny ministera ihany. Fa amin'izao fotoana izao dia misy tohadrano 1,500 heverina fa tokony hatao ny fanorenana sy ny fanatsarana azy, ka ny 730 amin'ireo dia heverintsika fa tokony ho atomboka atoato. Ny fahaefatra dia ny fampihenana ny fatiantoka aorian'ny fijinjana. Izy io raha ny tarehimarika dia tombanana eo amin'ny 10 hatramin'ny 5 isan-jato eo izay fahaverezana amin'ny vokatra izay aorian'ny fijinjana. Ny anjara toeran'ny ministera zany amin'izao fotoana izao de ny fiezahana amin'ny fanentanana ny mpamboly mba fampahafantarana fampiasana an'ireo fitaovana mifandraika amin'izany ho fiarovana an'izay fahaverezana ngezabe amin'ny vokatra izay fa eo ihany koa ny ohatra hoe ny fampiasana ny masomboly mifanaraka izay mampihena ny tahan'ny fahaverezana io. Ny fahadimy de ny fikarakarana manokana an'ireo faritra izay heverina fa stratezika amin'ny lafiny famokaram-bary. Ny tiana ho lazaina amin'izay dia ny fampanantonana ireo zavatra ilain'ny mpamboly rehetra
amin'ny famokaram-bary. Ohatra, ny mahakasika ny famokarana sy ny fanamarinana ny masomboly any an-toerana, ny fampanantonana ny karazam-piofanana samihafa rehetra ilaina amin'ny fampitomboana ny vokabary, ny famokarana zezika, ny fanamboarana sy ny fikojakojana an'ireny fitaovana madinika toy ny sariklezy, ny fihavana vary, ny angadin'omby sy ny sisa izay mba ho mora ny mpamboly zany no mahazo azy ireny sy mikarakara azy ireny fa tsy andany fotoana amin'ny fitadiavana azy ireny, izay hita tokoa fa misy fiantraikany any amin'ny famokarana. Fa eo ihany koa ny amin'ny lafiny samihafa izay tsy maintsy iarahan'ny ministera amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana amin'ny ministera hafa, toy ny lalana ohatra izay tena verina matetika mihitsy fa tena sakana lehibe amin'ny famoahana ny vokatra, ary mazava ho azy fa tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny toe-karena eto amintsika. Eo ihany koa ny lafin'ny filaminana, ny fananantany, ny fandrandrana ny tsena sy ny sisa maro samihafa izay andalam-pandiniana. Raha fehezina zany de zao: ny ministera de mitady vahaolana, misy fiantraikany mivantana eny amin'ny tantsaha. Ny fanatanterahana an'ireo zany dia arahana mandrindra amin'ny ratsa manakaiky ny ministera, fa amin'ny arahana manatanteraka ihany koa amin'ireo tetikasa maro samihafa eo ambanin'ny fiahin'ny ministera, ary mazava ho azy amin'ny rafitra misy rehetra ato anatin'ny ao anivon'ny gouvernemanta sy ny fanjakana manontolo. Zany hoe iarahan-drehetra zany le izy. Iarahan-drehetra zany le ny fitadiavana ny vahaolana, fa ny tanjona ny tena lakile lehibe de ny fiakaran'ny tahan'ny vokabary eto amintsika izay voalaza teo hoe ambany de ambany tokoa. Fanontaniana farany CT, fanontaniana fahatelo fangatahana etaetan'ireo mpisehatra rehetra, etaetan'ny olona rehetra no mahakasika ny hoe hainao ny fanafarana vary avy any ivelany mba tsy hamonoana ny vokatra ato anatiny eto Madagasikara izany. Manoloana an'izay, inona ny anjara birikin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana anatanterahana izany etaetan'ny sarababem-bahoaka izany? Marina tokoa fa fandre matetika no hoe hainao ny fanafarana ny vary ajanono ny fanafarana ny vary. Fa mamono ny seha-pihariana eto amintsika. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao de sarotra ny handray an'izay fanapahan-kevitra izay. Satria raha mijery fotsiny sika ny vokatra de hita fa mbola tsy ampy, na misy ny vokatra fa tsy tonga eny amin'ny tsena. Ka noho izay antony samihafa izay zany dia ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministera dia ny fametrahana ny sampam-draharaha manokana atao hoe direction générale de la digitalisation et de la gestion gouvernance des données. Inona ny andraikitry sampam-draharaha manokana io zany misahana an'izay? Io sampam-draharaha manokana io zany de natao hanangona sy kirakira manokana mihitsy ireo angon-drakitra mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana, ka ahafahana mandray fanapahan-kevitra amin'ny fotoana tokony ilana azy. Izany hoe raha aty amin'ny vary zany dia io sampam-draharaha manokana io tokony afaka manampy amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fotoana manao ahoana sika ny tokony hanafatra vary, ary tahaka ny ahoana ny abetsahan'izay vary tokony ho hafarantsika izay. Ary any aoriana any zany no ahafahantsika miteny hoe efa ampy amin'izay ny vokabaritsika, ka ahafahantsika miteny hoe tsy ilaintsika intsony ny manafatra vary. Dia fitaovana anankiray zany izy io tena manana ny anjara toerany lehibe ao anatin'izay fanapahan-kevitra sy fanatsarana ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana izay. Mazava dia mazava izay fanazavana nentin'ny Andriamatoa mpanolontsaina n'Andriamatoa ministra fambolena sy ny fiompiana izay tato anatin'ny fandaharana akaiky ny mpamokatra
Mankasitraka petabe nitondra n'izay fanazavana petabe mahakasika an'izay sehampiariana vary sy ny fampiroboroboana sy ny asa ataon'ny ministera fambolena sy ny fiompiana, namaly ihany koa ny entaentan'ireo tantsaha mpamokatra, ny mpisehatra rehetra, ny fanontaniana izay manitikitika ny rehetra tany amin'ny tokantrano sy izay misy antsika tsirairay avy tany. Sao dia misy hafatra farany tiany sy te entina zany ho an'ny mpijery antsika. Ny azo ampitaina angamba sy ny fanentanana atao raha ho antsika eto Madagasikara dia ny fampakarana an'io tany vokabary io no lakile ahafahantsika mampitombo ny vokabary eto amintsika ary koa mahatratra ny tanjona amin'ny fahaleovantena ara-bary. Koa noho izany ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana dia mijery ny ezaka rehetra ahafahana mahatratra ny mpamboly rehetra amin'ny alalan'ireo tetikasa maro samihafa, amin'ny alalan'ireo fahafaha-manao samihafa, mba hisy fiantraikany tokoa eny anivon'ireo tantsaha mpamokatra ireo izany fanohanana samihafa rehetra izany. Ankasitrahana ny fandaharana tamin'ny fandraisana dia manao veloma ny mpijery ihany koa. Dia misaotra indrindra anao ihany koa ny fahiny tato anatin'ny fandaharana. Dia ankasitrahana feno ihany koa ianareo nanaraka n'ity fandaharana akaiky ny mpamokatra andiany voalohany ity. Ankasitrahana feno ihany koa ireo teknisiana niarana natotosa an'izao fandaharana izao. Manome fotoana manaraka indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Akaiky ny mpamokatra, fandaharana iarahana amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Natao mahaliana ny entaentan'ireo tantsaha, hanomezana torohevitra sy tantsorika ho an'ireo mpisehatra rehetra amin'ny famokarana. Mpamokatra mahomby, antoky ny firenena manjary ara-tsakafo.